tafaraka indray isika ao atao anatin'ny fandarana miara-manonja ary dia faly miarabanao ny ekipa rehetra eto amin'izany miara-manonja izany na ny mpisehatra na ny ekipa eo anivon'ny lafin'ny teknika tafaraka isika mazava loatra no ny fitahin'ny ao ambony. Ifatoka tanteraka amin'ny resaka fikonan-doha pirenena izay nataony teo anivon'ny mpanohatra ny resaka eto ary hoe tsy mpanohatra mampanohatra azy ihany fa zay olo-pirenena matsiaro tena ho malagasy ka matsiaro an'izany hoe fangiry firiana sy hoe fadiranova eo amin'ny fiainana ka manan-javatra ambara dia nanatrika sy nanaraka kaiky amin'ny antsipriany izany fikonan-doha pirenena izany ary dia entanina avy hatrany ianao izany anaraka hatramin'ny farany ity miara-manonja ity ary dia maro ny lafikevitra ho resahana eo. Iakatsehatra voalohany eto amin'ny ivon'ny fandarana Andriamatoa Rakotonirina Jean-Claude Roger. Faly miarabanao tompoko ary ianao moa efa mpisehatra. Ny fanontaniana petraka voalohany aloha dia ny hoe nanahoana ny antsoina hoe évaluation globale tratraven'ny tanjona. Faly miarabanao Rina Rabe Mananjara ary manantitra ihany koa ny fiarabana ho an'ny mpanaraka tsy tapaka njara amin'ity fandaharana izay mamitsika loatra ity. Marina tokoa fa dia fandaharana manokana entina anaovana tombanezaka mikasika an'ilay fikonan-doha nasionaly mikasika ny raharam-pirenena izay no karakarainy tao amin'ny rodiben'ny mpanohatra na ny RMDM izay notanterahana teto Antananarivo tamin'ny 17 sy ny 24 ny volana Jolay lasa teo ka nandraisan'ireo araka ny volazanao teo hoe ny mpikarakara ny taty misehatra ny fanoherana izany hoe ny rodiben'ny mpanohatra fa kosa ny mpandray anjara dia nisandrahaka tamin'ny sokajin'olona maro dia ny mpanao politika moa indrindra teo ihany koa ireo any amin'ny sehatra rehetrarehetra na ny ara-tsosialy na ny ara-toe-karena fa eny fa na dia ny olon-tsotra izay mandinika sy manaraka akaiky ny fandehanana raharam-pirenena ary ny tanjona ho kendrenao anatin'izany moa dia fandinihana ny raharam-pirenena izany hoe ny fiainana misy iainan'ny vahoaka andavanandro mba hikatsahana ny vahaolana entina narenana n'izany zavatra rehetrarehetra izany. Raha faritana izy dia tafiditra tanteraka ao anatin'ilay andraikitra voafaritry ny lalàna izay andreketana izany sehatra ny fanoherana izany satria feny ity fanoherana teto Madagasikara amin'ny alalan'ireny lalàna izay efa misy nefa tsy nampiarina ny vaovao mbola sadasada manalasala ihany dia tsy natao izay mpanantanterahana ny andraikitry ny fanoherana voafaritry ny lalam-panorenana izay eny fa iarahana fa miaina tanteraka anatin'ny fahasairana sy ny krizy ny vahoaka malagasy manerana ny nosy amin'izao fotoana izao kanefa dia tsy nataon'ireo mpandray anjara avy any amin'ny faritra hosakana satria dia tena tsorona fa tsy misy fiantohana na sarandalana fa dia ny antotena ireny olona ireny mialany avy amin'ny toerana misy azy ary tena tonga dia azo lazaina fa 20 faritra na tonga solotena eny fa nantrany amin'ny districta mandrafitra ny faritra ireo ary zava-dehibe zany ary tena entina mamaritra ny hoe tena efa tsy afaka mijerijery fotsiny ny zava-misy sy iainany andavanandro eo amin'ny firenena fa mangetaheta vahaolana n'ireo vahoaka ireny matoa tonga niakatra ary ny antseha atrary nandray anjara mavitrika araka an'ilay voalazako teo hoe matoa miala ny kilomètre tompona andraikitra zany ka dia eto dia atsipy foana ary antenina hatrany ny fisaorana ireo mpandray anjara rehetrarehetra indrindraindrindra araka ny resahako teo ny avy any amin'ny faritra satria raha ny etaetan'ny olona anatrika ilay fikonan-doha dia tena tsy voafetra kanefa ny aty misehatra ny fanoherana dia nametraka foana hatramin'izay hoe manaja ny lalàna fanatanterahana ny zavatra atao dia najaina ilay fepetra ara-pahasalamana izay nametra fa tsy mihoatra ny efa-jato nisan'ny mpandray anjara najaina izany ary dia natao moa ny antso avy any amin'ny faritra ny atao koa ny antsasa-manila ny mpandray anjara dia ny avy any amin'ny faritra ny tonga teto dia nameno isan'izany kosa ny mpiantsehatra rehetrarehetra teto amin'ny Antananarivo sy ny manodidina. Sokajin'olona nandray anjara atao dia lefa voalazako teo sokajin'olona maro samihafa izany natao dia mba tsy ilazana fa hevitry ny monjy ity tsy nitsahatra nanatsikera nanatsikafona ny zavatra rehetrarehetra tsy mety amin'ny fitantanana n'ity firenena ity izany dia tsy tokony ho raisina amin'ny lafin'ny maharatsy azy araka ny fomba fijery satria ny antefan'ireny tsikera ireny dia tsorona mazava fa ireo eo aneo ty ny sehatra ny fitantanana raharam-panjakana zany hoe ny eo ny fitondrana zany na ny mpanatanteraka ny lazaintsika
na izany anyzany any koa dia voakasika ao anatin'izany ihany koa ireo inona moa zany lazaintsika hoe ny institution na ny androm-panjakana rehetrarehetra mandrafitra nyity fitondram-panjakana ity na any amin'ny sehitry ny mpanao lalàna na any amin'ny sehitry ny fitsarana dia saika voakatsika ireny tsikera ireny zay mbola mafisina trany fa ireny tsikera ireny dia natao entina anarenana ny tsy mety mba hikatsahana satria izay indrindra ny tanjona aty dia hoe fandiniana ny raharam-pirenena mba hikatsahana mba olana anarenana ny fiainam-bahoaka raha ny tia sehitry ny fanoerana na eo amin'ny sehitry ny fitondram-panjakana zay mitantana amin'izao fotoana izao a dia tokony tsy mikatsaka afa-tsy ny hoe ahoana ny anatsarana an'izany fiainam-bahoaka zany ka nandritra n'iny fikonan-doha iny Irina Rabemananjara dia mba hafahana manao an'izay karazana fakan-kevitra zay dia napetraka tao anatina vomiera 4 lehibe ny hevitra ny loha hevitra ny diniana tao a dia tao ny lafiny ara-tsosialy tao ny lafiny ara-toe-karena ny fitantanany raha-mpanjakana sy ny fifandraisany any ivelany ary indrindra ny lafiny ara-politika betsaka ny mety azo resahana fa ao anatin'ireny vomiera ireny no misy zanaka vomiera nafahana nandinika amin'ny antsiprieny raha tsy lazatsika hoe raha milasaka ny resaka politika tsika dia voaresaka tao ny demokrasia voaresaka tao ny fanatsikisahana ny lalam-panorenana zay nalazaintsika teo va anisan'ny voakasika manokana amin'izany ohatra raha lafiny politika amin'ny akapobeany resahana dia nlazaina teo hoe ireny tsy fivoan'ny lalàna mazava mikasika ny sahatany fanoerana ireny dia anisan'ny zava-dehibe sakana tsy ampandeha ny fampandrosoana eto amin'ny firenena ninona no lazaina satria raha voalazaina manko hoe resaka politika fotsiny zany fa ny fampandehanany raha-mpanjakana rehetrarehetra ary ny sehatra fampandrosoana ny firenena anankiray dia politika avokoa na ny toe-karena dia misy ny politika ny toe-karena sosialy dia ny lafiny sosialy ka anisany tena loha hevitra lehibe ny adivana hevitra mafy tao anatiny io fikonan-doha io ny lafiny ara-politika araka nyvolazako teo ny ara-toe-karena ny ara-sosialy ary ny ara-pitantanana ny raha-mpanjakana sy ny fifandraisana na avy any ivelany izany rehetrarehetra zany rehefa tanteraka nandritry ny ray andro manontolo ny azoma dia ny voaka nafahana namoaka fehinkevitra zay vakina moa zany nandritry ny asabotsy tamin'ny fotoam-pamaranana fa dia nafinaritra zany lazaina zany fa ady hevitra nafana dia nafana ary tena nahitana mihitsy hoe tsy mitazapotsy ny raharam-pirenena ny vahoaka malagasy fa tena mahatsapa satria ny amin'izao dia efa tsy mipetraka tsony ny hoe raharano mpanao politika sy fotsiny ny raharam-pirenena satria efa mipaka any anaty vilany ny isa-tokantrano baravarana ka voatery ary manery ny olona mihitsy andrainy andraiky ny hoe manana andraikitra izy eo amin'ny fitondrana an'izay etaetany vahoaka misy iainany andavanandro mba hahafahany tompona andraikitra mandray ny fepetra mifanandify fanamariana kely azo lazaina zany hoe solitenany vahoaka mihitsy reny solitenany vahoaka zay mahatsiaro hoe mangiry firy ary ny zavatra hita tao koa nisy olona tena hoe nanao ny aintsio zavatra mihitsy tamin'ny fanohanana ny zao fitondrana zao zany efa hatrany amin'ny teteza mita satria nangetahety izy ny amin'ny hoe izy fivoarany fiainany hatrany amin'ny 7 ka hatraty kanefa nanontaniana teo nandeha tamin'ny fampahalalam-bao zao zany fa dia hoe diso hevitra sy ny sisa tonga tao reny olony reny dia inona no fandraisanareo an'izany ny mazava-dehibe ary tsy vitsy maromaro na zava-dehibe nyty fikonan-doha nasionaly ty Irina Rabemananjara dia mifanandrify indrindra amin'le vanim-potoana tokony ilana azy satria iarantsika malala fa misasaka ny fitoam-pitondrana ny fitondrana amin'izao fotoana izao na le hoe mimanda mifanindran-dalana amin'izay ihany koa ny fomba fijery sy ny fomba fiasany aty amin'ny asa fanoerana satria ireo dia tokony fandrinan-dalana hatrany dia natao ty fotoana ty ihany koa anaovana an'izay karazana tombanezaka anatiny hoe aiza ho aiza manoloana ny zava-misy iainany vahoaka amin'izao fotoana izao ny aty amin'ny sehatry ny fanoerana ka rariny de rariny ary tena hita hoe normal tokoa raha misy an'izay le lazainao zay hoe aty amin'ny misasaky ny fitoam-pitondrana ny fitondrana ankehitriny no misy an'izay karazana fahatongavan-tsaina amin'ny vahoaka malagasy hoe tany am-piandohany izy dia nieritreritra ary nanantena tokoa hoe isy fiovana satria mandritry ny fampelezan-kevitra moa samy manao an'izay ho afa ny kandida rehetrarehetra ao ny mametraka ny velirano zay mampilendalenda ny vahoaka tokoa roa taona sasany ateo ariny dia mahatsapa izy satria tsy tafapaka mivantana tena any amin'ilay fiainany andavanandro le zavatra nandrasany dia misehatra ohatran'ireny na ny ondy hoe
raha izao aty amin'ny fisasahany zao fitoampitondrany zao no mbola ohatran'izao zavatra miseho de efa maminavina sady izy satria le fiainan'olombelona ny fiainam-pirenena moa am'le hoe sady todiana ny lasa ny ainany ankehitriny na banjinina koa no avy dia ireny no mahatonga an'le olona efa mametra-panontaniana ao amin'ny tenany aloha ary maneho an'izay fisalasalahany zay hoe anahoana ny mbola hotoizany zao fitondrany zao raha ohatra ka anapitra tokoa an'izany hoe rotaona sasany amin'ny manaraka zay de izay mihitsy no voarakitra ao anatin'ilay fenkevitra raha ifitinina ny vokatra azo dia 40 be zao ny fitakina miendrika fitakina tena fitakina mihitsy tena fitakina satria 40 zay mbola idirantsika amin'ny fitakina zany hoe mangataka fa fitakina fa mitaky satria matony ny olona zany ny olom-pirenena manao an'izay fitakina zay dia nisy aloha voalohany indrindra nenga tany amin'ny fampanantenana zay nomenao azy nomenao fampanantenana izy ataoko an'izao nareo tsara ny fiainanareo de navelany aloha ary lazaina hoe endriny vahoaka malagasy satria roa taona sy tapany misasaka mihitsy ny fitoam-pitondranao de eo izy mba niandro eo aiza ihany de am'izao fotoana zao de araka ny lazaiko anao zay tsisy fangatahana ny tao tsisy fiangaviana ny tao fa fitakina mitaky zay ny anatanterahana ny rehetrarehetra satria tena efa tsy nandohalika tsony ny ranombary rina rabe mananjara fa tena efa any amin'ny vavahoana tena difitra le vahoaka malagasy ka hidirantsika amin'ny antsipriany rehefa aveo le fenkevitra ny lazaiko teo fa mahasana ny raharam-pirenena amin'ny akapobeany fa rehefa atao kosa lizy am'le lazaiko hoe tokony fanindran-dalana lizy raha fomba fijery sy nandiniana an'le zavatra rehetrarehetra misy dia efa nandrify tokoa satria raha ty amin'ny misasaka ny aty amin'ny fitoam-pitondrana zany tokoa no mbola tsy ahitana mangirana an'izay mety fampivoarana ny fiainam-bahoaka ny andavanandro zay de tonga de azo lazaina fa ny fitatanana ny raharaha amin'ny akapobeany mihitsy no tsy mandeha amin'olona inona ny olany am'izao fotoana zao moa dia iarahantsika mahita ary tsy takona fenina tsony fa variana miady hevitra amina resaka ady toerana ny samy eo anatin'ny fitondrana tsy takona fenina tsony zany satria hitantsika mibaribary am'ireny fanehoan-kevitra ataon'ireo mpanohana ny fitondrana teo aloha misy rahamono solombavam-bahoaka zay maro anisa ao anatin'ny fitondrana io nefa mitaky ohatra ny mikasika ny fanovanan'ny gouvernemanta taloha moa raha ny taty amin'ny seritry ny fanoerana ny lazany hoe soloy ireo membre ny gouvernemanta reo fa tsy mamely tsy mamaly an'le tahitan'le vahoaka de tonga de atao an'le valiteny botolo hoe io ndray fa mitady seza ny mpanohitra nefa de fa nazavatra am'izay ary hatram'izao mbola mametraky ny hoe tsy niazakazaka ny ara hitantana amin'ny fitondrana io no mamaika ny fanoerana fa manao ny andraikiny izy amin'ny fitsekerana ka raha n'olo ny membre amin'ny gouvernemanta nareo nareo milaza nareo fa manana olona maro zay hita fa tsy mamely de soloy zay olona ao aminareo ihany fa tsy ny hoe izay aty amin'ny fanoerana raha nyteny an'izany tamin'ny fotoan'androny dia io ndray tamin'ny fotoan'androny satria manko ny eto Madagasikara de zao amin'ny fotoana olona miteny de mbola izay aloha zao mitondra fa rehefa tsy mety ny atao de tsy fotoana ny fanomezan-tsiny ndray zao de am'izao fotoana zao kosa aloha zay de hoe fotoana ny fanomezan-tsiny zao satria raha mbola tany amin'ny herintaona lasa zay efa hitany songadina fa tsy mahomby le ao anatin'lay fitantanana raha-mpanjakana de niantsony taty amin'ny fanoerana hoe soloy izay hitanareo fa tsy mamely fa tsy ny vahoaka mahita tsara fa na ilay programme général de l'État na le ny antsona azy moa zany angamba nataoko hoe hatram'izay ny nazatra de zay programme général de l'État io no programme hoentina hitantanana ny firenena raha ny tokony izy dia rafitra à partir ny programme sectoriel zany hoe isaky ny ministère ny mandafitra ny programme anasany atambatra iny de manome an'ilay programme général de l'État ny fifangarona sy fampifangarona an'le izy mihitsy am'ilay hoe amiko aloha ny UEM de vina mpiaramonina natolotry ny candidat anankiray niatrika ny fifidianana izany vina zany amin'ny mahavina azy dia azo lazaina fa lavitrezaka amantaonany maromaro fa ny mandaha ny mpitondra anankiray kosa de voafaritra ao anatin'ny 5 taona izany hoe raha ohatra vinana mpitondra anankiray na karitana za moa tsy de malala loatra hoe firy taona marina moa le vinan'le UEM fa ohatra ny ataontsika mandray ohatra tsika zany zao ohatra hoe ny candidat irajonareo ampianina raha ny teny an'le hoe candidat anankiray de tokony ho tsinjaraina ho drafitra na karazana plan mba farafaratsiny zany satria voafetrania ao amin'ny lalam-panorenana fa 5 taona ihany ny mandany voafidy de iny le vinanao nandritry ny 10 taona na 30 taona iny tokony tsinjarainao ho drafitra ataontsika farafaratsiny plan quinquennal satria izany no voafaritry ny lalam-panorenana nitondranao eo zarazarainao plan quinquennal iny fa tsy mijanona treo ihany koa nefa renana be mananjara raha ny tokony izy fa iny plan quinquennal iny de tokony avadikanao
ho programa mpanjakana ile PGE ary ny PGE de tokony ho annuel satria ny entinao manatanteraka ny PGE dia ny miainga avy ao anatin'ny loi de finance manta ny am'izao manko rehefa mifanahatra amin'ireny olona reny ianao de misy milazany hoe miandrasa aloha fitsika inge mbola voarotaona sy tapany fa tadidio fa nandritra an'izay roataona sy tapany ny asan'ny gouvernemanta zay de nisy volavolandala ina moa loi de finance rotaona zany zay nisy loi de finance 2020 nisy loi de finance 2021 zany hoe efa nisy volam-panjakana ny kirakiraina teo zany hoe tokony miatratra tsy lavy de ny zavatra mampalahelo Rina Rabe Mananjara dia ny ao anatin'ny sehatra ny antenimieram-pirenena satria ny ao ny tokony anao an'izay évaluation ny asan'ny gouvernement satria taony nandanina n'ilay ina moa ty ny loi de finance noentin'ny gouvernement sy ny fitondram-panjakana ny mpanatanteraka nanateraka ny asany fa tonga ny fotoam-pifananan'izay anazay moa de misy an'le fanatrehany reny fa ny zavatra hita moa manao ny ezaka sy faran'izay tratrany ny solombavambahoaka avy aty sehatry ny fanoerana fa ino moa zany navitsy aloha zareo ao fa manatanteraka an'izay asa manandraikitra zay amin'ny tsikera fa raha izao ny dinihana dia azo lazaina fa poizina ihany ho an'ny fitondram-panjakana ny fanananao maro anisa ao anatiny solombavambahoaka kanefa maro anisa tsy maneho le tena zava-misy tena iainan'ny vahoaka ary nandritra nyty fokonandoha ty Rina Rabe Mananjara dia hita taratra izay mahatonga an'le hoe satria tsy tonga an'le solombavambahoaka maro anisa avy any amin'ny faritra ny aty amin'ny fanjakana foibe raha fitondrana foibe ampanatateraka le etaeta tena iainan'le vahoaka any amin'ny faritra de voatery izy manolo tena mihitsy hoe rehefa tsy anao an'le asa hitatitra ny marary anay mihitsy ny tonga zay ny zavatra hita taratra tao anatin'ny ty nandritra ny ty fokonandoha ity zany hoe tsy tateraka an'ireo solombavambahoaka maro anisa zay ny ankabiazany de saika avy any amin'ny faritra ny manao an'le taty satria ny zavatra hita rehefa manaraka an'ireny fanatrehana ataon'ny solombavambahoaka na ny antenimieram-pirenena amin'ny gouvernemanta reny dia lan'ireo solombavambahoaka maro anisa zay miandany amin'ny fanjakana amin'ny fisaorana ny ministra sotra betsaka na azo kanja manara-penitra anankiray ny district anankiray de ny fisaorana an'iny ny tantara fa tsy hita taratra hoe tena miaina manahoana marina le vahoaka ao anatin'le district nalany anao de hita taratra zany tao anatin'ny fandraisana anjara an'ireo olona avy any amin'ny faritra raha nandray anjara nandritra ny ty fokonandoha ty hoe tonga mihitsy zahay hitondra ny tena zava-misy tena iainanay any amin'ny toerana misy anay ihany satria ao ny mikaikaika ny resaka vidim-boka tratra tsy laza fotsiny hoe ny avy any amin'ny faritra marontsetra ny tonga tao raha miresaka mikasika ny lavanila zany tena mikaikaika mihitsy izy fa tena miainany tsy zakany heriny tokoa ny vahoaka rehetrarehetra izay rehetrarehetra zay ngamba ny raha ohatra fitinina amin'ny ankapobeny amin'le hoe ity fokonandoha ity de tana tafiditra tanteraka tao anatin'ny fepotona na fanana tanteraka azy satria manao évaluation mimandany eo amin'ny fitondrana dia mifanindran-dalana amin'izay ihany koa ny aty amin'ny sehatry ny fanoerana hoe aiza ho aiza ao anatin'izay fisasahany fitondrana misy amin'izao fotoana izao ny sehatra misy ny fanoerana amin'izao fotoana izao ary de mbola manamafy fa tena mbola mametraka tanteraka ny andraikitra ny mampanohitra azy ary tsy hitsahatra ny ametraka an'izay andraikitra zay mba hitikatsahana ny vahaolana hoentina ampiroboroboana sy ny hitadiavana vahaolana anarenana ny fiainam-bahoaka mbola ao anatin'izay reo hoe akon'ny fikoanando pirenena zay ihany tsika zay teo anivon'ny fanoerana moa zany no tena hoe nandamina n'izy iny sy nanatanteraka azy sy ny olona ihany koa izay nahatsiaro hoe tena mangiryfiry izao fiainan'izao ka de nitondra ny heviny tao ary dia nisy ny feikevitra mivoaka rehefa mivoaka ny feikevitra andriamatora Kotonirina Jean-Claude Roger de feikevitra ho an'ny malagasy zany izy iny zany hoe mamparitaka manerana Madagasikara ho voarainy any amin'ny isa-tokantrano ahoan'izay izay mihitsy ny anisany atao hoe tamin'ny fotoam-pamaranana moa de anisany tena nandray anjara fitenenana ary nametraka mihitsy an'izay fikonandoha natao teto amin'ity fireneny ity fa matetika dia mivoaka ny feikevitra de sanatry ny vava de any de mivalina fotsiny ity indray mitoraka ity kosa dia azo lazaina hoe zay ny fifanomezany tokony omeny mpandray anjara rehetrarehetra hoe ity feikevitra ity de mitaky andraikitra sy asa satria feikevitra ho tanterahana arahina asa fanatanterahana zany araka an'le voalaza teo dia ho aparitaka any amin'izay sehatra rehetrarehetra satria voalohany indrindra aloha zany dia tsy maintsy
ampafantarina na tamin'ny alan'ny enao manjery na eny fa na amin'ny atao hoe amin'ny fandefasana ny kopia ireny fekevitra ireny satria voakasika an'ireo fitakianareo araka an'le voalaza teo ny fitondram-panjakana misy amin'izao fotoana zao amin'ny mandraikitry ny mahaty amin'ny fanoerana dia rehefa nivoaka tao anatin'ilay fikonan-dony tsikera tsy nijanona fotsiny tamin'ny tsikera fa nanome an'ilay tolo-kevitra na le nilazaina teo hoe force de proposition dia anatanteraka ny andraiky ny aty amin'ny fanoerana ka ampalala ny eo amin'ny fitondram-panjakana misy amin'izao fotoana zao zany hoe ireo androm-panjakana misy ity fenkevitra ity anjarany moa io ohatra ny efa natao hatramin'izay nanolo-kevitra foana ny taty amin'ny sehatry ny fanoerana misy ny raisiny arabasoa arabatsara tsy raisiny mola izy fa jerevana fotsiny satria hevitry ny fanoerana dia andraiky ny ihany koa zay rehetrarehetra zay tsy janona amin'izay ihany koa fitsika eto dia tsy minolononom-poana ny eto a Madagasikara ity fireneny ity fa dia tazana antsika zao tontolo zao ary asehony aty amin'ny sehatry ny fanoerana fa mandray anjara mavitrika amin'ny raharam-pirenenana ihany koa ny aty amin'ny sehatry ny fanoerana dia ezaky ny hampalala an'ireo maso vovahiny zay misy eto amintsika itsika raha teo koa dia ary maso vovahiny nandefa olona tao nandefa olona tao izy maromaro miatrika tao ary inona maromarona fa efa tonga any amin'ny daholo ny tatitra ny zavatra nisy teo na ny sehatra na ny fomba na ny forma ny isehon'ilay fikonan-doha tao fa indrindraindrindra moa amin'ilay lazaina teo hoe ny teny manidina fa ny soratra mitoetra dia ampafantarina an'ireo maso vovahiny sy ireo mpiara-miombonantoka rehetrarehetra miara-miasa amintsika eto Madagasikara ity fenkevitra ity itsika koa tsy firenena mitokamonina fotsiny eto fa itsika dia miara-miaina ao anatin'ny vondrona ao anatin'izany ny SADC Union africaine sy ny sehatra rehetrarehetra fa hita fa mijery sy manara-maso ny fiainam-pirenena eto Madagasikara dia anisany ampafantarina ihany koa an'ity fenkevitra ity fa le fitakiana tao anatiny araka n'ilay voalazanao teo dia izay mihitsy ny takiany mpandray anjara rehetrarehetra indrindra ny avy any amin'ny faritra inona ny andraikitra andrasana aminay dia niraisana teo fa tsy hoe volavolan-kevitra no volavolaina fotsiny teto Antananarivo fa ianareo matoa niakatra avy any nanolo-kevitra nilaza ny zava-misy ny ainanareo andavanandro dia nampidiry na ary voarakitra ao anatin'ity fenkevitra ity avokoa ny hevitra rehetrarehetra narosonareo ka dia manana andraikitra ihany koa nareo rehefa tafaverina ny amin'ny faritra misy anareo ampahalala n'ity fenkevitra zay notapahana ty taty amin'ny vovonana nasionaly ary mandrafitra an'izany ho asa fanatanterahana zay mifanaraka amin'ny zava-misy any amin'ny faritra tsirairay avy izany hoe miverina avy ety zany reo mpandray anjara avy taty amin'ity fikonan-doha nasionaly ity dia tsy maintsy anao famorina na fanentanana an'ireo ina moa zany entité na le sokajin'olona rehetrarehetra voakasika ireo fenkevitra reo satria maro lafo le fenkevitra miraikitra 900 izy za enoko fa mbola hiditra lalandalina kokoa anatin'izany rehefa avy eo ny mpandray anjara zay hiditra manaraka eo fa dia tena misandrahaka ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny arahana asy reny ho tanterahana ao anatin'ny sehatra ny lazaiko teo hoe sehatra ny andraikitry ny fanoherana ka dia inona maromarina fa iantefa any amin'ny tompony andraikitra isam-baratongany isany ataoko hoe mandrafitra ny firenena ray manontolo ny fanatanterahana sy ny fampiarahana ny asa mikasika n'ity fenkevitra zay nivoaka avy tao anatin'ity fikonan-doha nasionaly ity efa tonga manatrika eto ihany koa moa zany namana faniry zay hitako fa nanatrika ihany koa ianao ary tany am-piantoanina taty amin'ny fiafarany fikonan-doha tao za mino fa manan-kambara ihany koa nao mikasika ny zavatra mba hita sy ny antsika niaraka nandritra n'iny fikonan-doha nasionaly ity dia misaotra betsaka ny mpandrindra nasionaly eo anivon'ny antoko tiako Madagasikara ary niezaka ny nandrindra ihany koa lay fikonan-doha nasionaly ny mpanohatra Andriamatora Kotondrina Jean-Claude Rozentsika tamin'izay fanazavana izay tena fanazavana teknika sy ny fanazavana ny pitsopitso mihitsiny no nentin'ny cordeau tamintsika rehetra teo satria zay moa no mendrika hoe ho antsika mpanaraka ny miara-manonja satria dia voaterina natsahatra ny fandarana antsika tamin'ny Zoma cordeau Jean-Claude satria dia nialika izay fikonan-doha nasionaly zay satria zava-dehibe ny atrehan'iny dia ny sabotsy moa no famaranana zay zany no anaovana aloha zany ny araba maneran-tany satria dia betsaka no mandray antsika ny fanamariana dia hoe tena manaraka ny zava-boalaza mihaino mijery ary mandray ny zavatra zay resahantsika amin'ity miara-manonja ity reo namana marobe ary dia tena remarque angezabe mihitsy cordeau Jean-Claude ny amin'le hoe
misy de tena nanoana ary tena nieritreritra fa tena nametraka amin'ny fahatokisany amin'ity fitondram-panjakana ity kanefa dia tena diso fanantenana tanteraka ary dia nialika izany an'ilay fikonan-doha izay nomanitsika teo anivon'izay asa ny fanoherina zany teo ihany koa ilay ferametana sy ilay tena fahatongavana mavitrika ireo avy any amin'ny faritany satria ny avy any amin'ny faritany dia voasolo tena mihitsy ny faritany enina teo aloha indrindra ireo toerana sarodalana ny resahanao teo maro antsetra misy avy any Andapa misy avy any Midongy rehefa tena nahita an'izay tsika Cordo Jean Claude dia tena nahatsapa hoe tena ity zavatra ity tena hoe raha ikambanana izy ity ary tamin'izay zoma sabotsy izay fa dia tsika dia tsy maintsy nanao fandaminana indrindra moa ny ekipa teknika izay notarehanao sy ireo mpikaroka marobe anivon'izay fanoherana izay dia teo moa zany hoe tsy afaka napiditra ntsony isika satria dia nanaja ireo ame anara-pahasalamana ihany koa zany tsika amin'izay fikajiana ny fahafahana mandrindra ny lafy mpivoriana samihafa izay zany rehetrarehetra izany mety ho détail kely samihafa kanefa zava-dehibe ny fahafantarantsika vahoaka amin'izany ny amin'ny hoe tsy maintsy antsoroana ihany koa ny fiatrehanan'ity aretin'ity dia nodinihana tao anatin'ny raharaha vitrika mihitsy ny fandraisan'ireo tompona andraikitra rehetrarehetra sy ireo efa avy ny tatana ny rahapirenena izay hoe fizarana traikefa izay tsara ho fantatra izay anisan'ny tena nanatrika izany ohatra ilay mpahay lalàna mpitsara iraisam-pirenena izay anisan'ny nanana andraikitra lehibe amin'ny fandaminana amin'ny fiainan'ny firenena Ramatoary Letra Marson tao anatin'izany ihany koa ohatra ny maître Olala sy ireo mpahay lalàna izao zava-misy eto amin'ny firenena izao ary dia nitondra ny sosikevitra satria ao anatin'ny voamera moa zany ho antsika mpijery mpanaraka ny miara-manonja dia nalalaka ny adevitra tao anatin'izay ary tena niangaviny ireo mpitarika amin'ny fivoriana mihitsy sy mpandray an-tsoratra sy ireo rapporteur zany na mpitatatra zany isany amin'ny tontolo misy azy sy mba hitaraina ny zava-misy eto anivon'ny firenena zany ny solombavam-bahoaka antsika eto anivon'ny fanoherina indrindrandrindra solombavam-bahoaka tiako Madagasikara dia fa tsaroantsika tsara fa efa nanao ny ezaka rehetra nanairana sy nitatitra ny zava-misy satria dia efa avy nitety faritany tamin'ny taona lasa iny ary tamin'ity namaraparina ny fiandohan'ity taona ity no nanantona ary dia tonana ny fahaleovantena eo amin'ny sehatry ny orinasa antsika tsy tokony ohatran'izao ntsony ny farany zany orinasa jirama izay rery amin'ny malagasy zany ny Air Madagascar mampalahelo tamin'ity fitondrana ity misy fanamarika an'izany ny fahampotehany sy faharendrehany zany orinasa jirama izany dia samy mba nitondra sosikevitra tao daholo ny rehetra hoe tena tsy maintsy manao fanarenana lehibe isika ary misy efa traikefa izay nentin'ny fitondrana teo aloha ary nisongadina tamin'ireny moa dia ny fitondrana izay nanao izay fandaminana izay tamin'Andriamatoa Marc Ravalomanana ny amin'ny hoe tokony isaitsaina zany teo ihany koa le hoe le orinasa malagasy mpamokatra dia tokony ho velomina sy ho metosika ireny ary hanolotra asa ho an'ny vahoaka malagasy amin'ny ankapobeny raha tontolo ara-teo kareny zany resantsika izany satria dia marobe tamin'ireo tanora izay tonga tao ihany koa eo ny misy mianatra fa io roa arivo fahampotehan'ny orinasa nitohy taty amin'ny taona 20 sy 20 taty ary vao maika ara tonga ao anatin'izao tondra ny raharaham-pirenena dia samy teny an'le hoe tsy misy mihitsy zany politika na création d'emploi zany ary tsy misy mihitsy zany politika na fanokafana orinasa izany na fanomezatosika andreo orinasa malagasy fa fanapotehana zany misy amin'izao fotoana izao dia nitondra sosikevitra marobe moa tsika ao anatin'izany io dia ho ampiasaina na ho amin'izao na satria tsika ihany koa manao politika dia miomana ihany koa ny amin'izay mety hoendriky ny fanjakana rehetra ny rinany arak'izay fanomezana izay mety hoe andraikitra omen'ny olom-pirenena sy ny vahoaka malagasy zay raha ijery fotsiny tsika faniry mikasika nefa miditra sady moa zany tsika ao anatiny ilay voarakitra ao anatin'ilay fenkevitra fa dia anisan'ny fenkevitra ny songadina tao anatin'ity fitakina ity mihitsy ao anatin'le fenkevitra 10 mikasika an'le ara-toekarena araka an'le voalazanao teo ny zavatra mahagaga moa zany rehefa maheno ny fanehoan-kevitra avy any amin'ny solotenan'ireo fitoram-panjakana dia saika nailika foana faniry any amin'le hoe tsisy fa natongavany tokonga no lazaintsika hoe tsy nampoizina fa miditra ty amin'ny vanim-potoana faharoa tsika zany hoe io tonga amin'ny fiteny malagasy hoe ny voalohany tsy fahafantarana faharoa mety fanadonona varasandriny vava miditra any amin'ny fahatelo dia aloha tsy tohizako fa sao dia manahirana ka tsy ho atao mihitsy
inona moa zany antoko anao karazana hoe fialanatsiny amin'izay tsy fahombiazana ny fisiany covid-19 fa raha mijeryntsika fa raha ohatra tena manana an'izay fahaizana mitantana zay tokoa ny fitondram-panjakana dia azo lazaina raha hoe fanararoatra marina avy mety fana n'ilay mpitondra ny hoe ahoana no réajustena nga raha marimarina koa mialatsina amin'ny teny vahiny le politika efa nyrafetinao ifanaraka amin'ny teo zava-misy raha tsy laza fotsiny tsika amin'le sehatra raha toe-karena araka ny teneninao teo faniry raha ohatra nanana an'izay politika raha toe-karena nanana ny fivelarana na ny fandrailon'le covid-19 dia tokony teo nanarenana ny politika ny toe-karenantsika teo andao ny vahoaka malagasy dia tatsa na dia hoe anarenana fotsiny ny filamiaina amina fanafarana vary avy ny ivelany zany hoe fa nisy fotoam-pambolena herintaona zany zany tokony nanarenana n'le hoe rehefa mikatona ke zany ny fandraisantsika ny firenany ivelany ara-barotra dia mijaly ny vahoaka malagasy eto na dia any amin'le tena hoe filana fototra zany hoe ny sakafo hoanina zany dia zay ny mahatonga an'le fitarainan'le olona hoe tokony réajustana raha toe-karena mifandray amin'ny any ivelany zay nefa mbola tsy mitodika ianao amin'le fiarin-karena ato anatiny dia eo ny tokony narenana an'ilay politika hoe ifananavahana ny sehatra ra-pambolena sy ny fiompiana fanomezam-bavahana n'ireo orinasa mpamokatra eto Madagasikara fa tsy tsika izao no mbola iarahantsika mahita amin'izao fotoana izao fa misy fiantraikana eny amin'ny vidim-piainana zany satria afarantsika avy any ivelana ny menanaka ho antsika eto na ny orinasa mpamokatra azy tsy voafena dia eto toerana raha no mamokatra azy izany rehetrarehetra zany faniry no anisan'ny tena ko zany ary ny tena nitovizany rehetra dia hoe mikakaika amin'izay fiakarany vidim-piainana izay reo mpizaika zany izay tonga rehetra tao dia samy nanamarika izay ny fandraisana antsoratra dia saika tena sahirana ihany ireo tompon'andraikitra samihafa zany amin'ny fandraisana zay satria dia rehefa mare an'ilay vidina simenitra mare an'ilay vidina vary amin'ny gony mare an'ilay vidina siramamy mare an'ilay vidina menaka an-tanina sainao teo sy ireo fampiasa amin'ny fiainana andavanandro tantsaina isaky ny distrika sy isaky ny commune samihafa zay resahan'ireo amponina zany ireo mpizaika teo zany dia tena hoe niakatra zay tsy izy mihitsy ary tena tsy zaka zany tena tsy zaka l izy ary samy teny hoe tena mbola tsisy ohatry ity kanefa l izy moa adidy tena raisiny eo anivon'ny firenena dia hoe aleo hiakatra zay hitanisa ny zava-misy hiteny ny zava-misy any aminay satria tena tsy rariny ary tena tsy araka ny tokony izy tsy araka ny nantenainy ireo zay tena nanohana fitondrana moa tena nampiakatra an'izay hoe zay nge dia naniry fiainana ho tsaratsara kokoa zay dia naniry fa tena hoe nainaka lesony zao fitondrana zao mihoatra amin'ny fitondrana ny fandimby teo aloha ary dia babo ny fampanantenana maro samihafa zay dia tsy naheno tsony ary tsy nahajery tsony ny programany hafa fa dia hoe io zany ny tena hanao zavatra kinanjo rehefa tonga eto amin'izay fanjakana izay dia zao ny zavatra iaina voaka malagasy ny tontolo ara-tsosialy raha misy azy hodirina kely zay andriamatoa Cordo Jean-Claude Roger dia tsara ihany ngamba raha ohatra ka misy azo resahana kely satria anisan'ny fantoka kely amin'izay ihany koa ny adevitsika tery amin'ny fiaonam-be nasionaly ny fanoherina teny bypass tamin'ny faran'ny herinandro teo anisan'ny songadina tao anatin'ilay fenkevitra ihany koa ny fitakiny indrindrandrindra moa ireo tanora maro anisan'ny andray anjara mavitrika misy tao anatin'izany fikonan-doha zany ary tena mikaikaiky amin'ny lafiny tsy fananana asa mbola apetrako foana lizy hoe ninina ny zavatra resahana eto politika mpanjakana no mandrafitra zany zavatra rehetrarehetra zany raha miresaka ny momba ny resaka tsy fananana asa tsika dia tokony misy ny politika mazava mikasika an'izany fampananana asa zany tao anatin'ny sehatra ny antsoroan'ny tena ihany moa zany tao amin'ny fanofanana ara-teknika sy ny fanofanana arakasa ary dia efa nisy tokoa fanira niarantsika malala fa efa misy eny ny lalàna efa lany teo anivo ny antenimera-pireneny mikasika an'ilay politika nasional mikasika ny fampananana asa sy fanofanana arakasa fa ino moa zany tatiorinina tsy hitantsony hoe aiza ho aiza ny fanatanterahana azy satria tadidiko tsara fa rehefa lany ny lalàna iny teo anivony antenimena rotonta dia efa niroso tany amin'ny fametrahana n'ilay plan de mise en œuvre zay nanana horizon 2022 tamin'izay fotoanandro zay rehefa nipetraka nefa ilay gouvernemanta voalohany tia fitonam-panjakany tia dia ny fanasarahana sy ny fanasavoritana ny rafi-pitantanana eo anivon'ny ministera no zavatra nisongadina voalohany zay nampametra-panontaniana tamin'izay fotoanandro zay satria tamin'ny fotoana namola volana n'io lalàna ny lazaiko teo hoe politika nasional mikasika ny fampananana asa sy ny fanofanana teknika ny fanofanana akasy io dia ministera
anankiray tao amin'ny ministère de l'enseignement technique de l'emploi et de l'enseignement technique et formation professionnelle namolavola azy tonga taty amin'ny fotoana ny fanatanterahana azy ny zavatra nisy rehefa nipetraka ny gouvernementa voalohany ty fitoram-panjakana ity de ny fanambarana an'ilay ministère ny enseignement technique atao anatin'ny éducation nationale very ianao anatin'izany fotoana zany satria araka ny lazaina teo de hoe ny ministère no napetraka hanatanteraka ny programme am-panjakana ka tsy hitanao taratra ao anatin'izany fanambarana ministère anakory indrindra moa ny arana hita de hoe soa ihany fa nalaky ny verina tamin'ny fanapahan-keviny ny fitoram-panjakana ka nanasaraka indray io ministère io am'izao fotoana zao satria tsy misy fampananana asa ho tanteraka eto faniry raha tsy miainga amin'ny fampiofanana an'ireo tanora satria ny ahafahanao misehatra ny sehatry ny asa de tsy maintsy fanananao an'ilay compétence ny fananaraka asa na ny enseignement technique de tsara zavaina fa tsy mba fanabeazana tsotra ka hoentiny azakazahana akana diplôma fotsiny fa sehatra anankiray anabeazana sampiofanan'ireo tanora malagasy mba hanana traikefa ka io ifampananana asa io na ny politique de l'emploi de tsy voatery hoe hiazakazaka andeha hitady asa any amin'ny orinasa indrindra raha teo moa fa ny asa ty am'sehatra ny fanjakana de tsy masahana zany fanomezana asa ny tanora zany iarahantsika mahita am'izao fotoana zao fikaikai an'ireo fram zay miady isisika hiditra ao anatiny ho mpiasam-panjakana fa ny ataoko hoe politika mpanjakana mahomby am'izany fampananasa ny tanora zay mampikaikaika maro mihitsy tao anatin'ny fitakina hoe omeo asy zahay mitaky zahay omeo asy zahay mba hivelomanay dia amin'ny alalan'ny fanohanana reny tanora reny miainga aloha araka ny voalazako teo hoe ampiofanina izy mba hanana ny fahaiza-manao ahafahany indrindrandrindra mamoronasa na le amin'ny antsona hoe création d'emploi mbola be da be ny sehatra zay lazaintsika teo hoe ampidirina any amin'ny sehatry ny famboleny reo tanora reo ny sehatry ny fiompiana mba hamokatra no sady mamaolana ara-toe-karena no mamaolana ara-tsosialy ka dia anisany ataoko hoe tolo-kevitra anankiray tena nisongadina atao mihitsy ary mampikaikaika ny tanora maro am'izao fotoana zao ity resaka tsy fananana politika mazava mikasika ny fampananana asa ty fa ny teo anivo ny resaka enseignement technique ty Andriamato Cordo Jean-Claude moa zany de fa tolona lehibe nataon'ny mpampianatra reo mpisehatra teo anivon'ny sehatra teknika satria dia direction teo anivon'ny enseignement éducation nationale izy ty tany aloha elabe tany direction de mba nedivana hoe tena tsy maintsy manao politika ampirenena momba an'izany fampananana asa sy ny fanofanana ara-teknika sy ireo famoronana asa ho an'ny tanora ary fanomezana tosika ho an'ny tanora zany tsika fa tsy possible zany hoe omena direction manokana de zay nahazo ministère taty aoriana taty zany tany amina république amin'ny fandimy tany aloha tany zany enseignement technique zany ary nanaovana tolo-tanana lehibe mihitsy tamin'ny fitondrana fanjimby teo aloha ary nanaovana ezaka lehibe ary nananganana sekoly zay manao ny formation professionnelle sy ireo lycée technique marobe Cordo Jean-Claude mba ahafahan'ireo tanora tena misehatra amin'izany asa izany de saika potika izy taty aoriana no nefa tonga zay korotana samy hafa izay ary de miaina an'izany tsika taty aoriana de nambaranao teo moa hoe natambatra indray tao anatin'ilay ministère misahana lay fanabeazam-pirenena éducation nationale zany efa mba akile izy dia natambatra indray saika potehana fa mba tafaverina am'loha indray moa am'izao fotoana zao de zay ny irarina hoe zany dia anisany tena remarque angezabe nataon'ny fanoherana sy ireo teknisiana sy ireo tanora marobe tena mba nanana tombony zay teo amin'izany resaka fanofanana ara-teknika sy teo misehatra marobe zay kanefa dia potika zay am'izao fotoana zao am'izay tsy fisina asa sy fanaovana tsinitsinina ny tontolon'ny asa sy ilay resaka hoe tena formation professionnelle zay nefa dia misy tanora malagasy marobe zany afaka isehatra am'izay tontolon'ny asa izay ataontsika hoe fandalovana zay satria tena zavatra nandeha zay tao anatin'ny adevitra Cordo Jean-Claude kanefa na izany natsy zany efa natsidika eo tamin'ny fiarana tamin'ny Rina Rabe Mananjara teo ihany ny mahakasika ny raha-pirenena amin'ny akabeany zany zay moa no tena anisany ihany koa tena tsindrim-peo lehibe nandritran'izay fiaonana zay ny fanaovan'ny mpanohitra zay tao ny syndicat tao ny avy amin'ny fiarahamonina sivily atao ihany koa ireo antoko politika maro samihafa ary misy fandraisana anjara tsy napozina zay le nitenentsika zay hoe mety observateur ve tonga tao reo avy amina firenena samihafa zany fa tena nanara-maso ary ny aina izy ireo ay reto vahoaka malagasy reto mahalala amin'ny
prian'izany mba lalam-panorenana sy mifanitsakitsahana ny lalam-panorenana zany. Ay reto vahoaka malagasy reto nao anatin'izao fahatrana tena mandifitra zao ary de mahalala an'izany hoe no hitsakitsahana ny zo ny olom-pirenena izany. Ay reto vahoaka malagasy reto de mba mahalala ihany ny satafototra iorenana zany fanoherana izany rehefa tena niady hevitra tena hitantsika ato anatin'ny ady hevitra zany Corto Jean-Claude ka everiko alohan'ny hidirany namana manana tsindrim-peo lehibe mahakasika an'izay hoe votoatin-kevitra ny songadina atao anatin'izay hoe raharaha-panjakana izay satria nometsika vomera manokana moa zany ilay raharaha-panjakana Andriamatoa Jean-Claude. Tena raha ireo loha hevitra dinina atao anatin'ireo vomera efatra voafaritra tena am-piandohany moa dia tsy misy latsa-danja. Kanefa natiana na tsy tiana angambany dia hidirako bebe kokoa mikasika an'ity ataontsika hoe any amin'ny vomera politika. Amin'ny matompona andraikitra politika ny tena eo anivony antoko ary ao anatin'ny antoko moa zany dia ao anatin'ny sehatry ny fanoherana. Anisan'ny zava-dehibe tena ny dinihana ary tena nafana tokoa ny ady hevitra atao anatiny hoe manahoana marina moa zany ny ity fanatanterahana ty sehatra ara-politika ty atao Madagasikara. No dinihana atao anatin'io ny mikasika ny demokrasia. Zany hoe ny zon'olombelona na ny droit de l'homme, ny dinihana atao anatin'io ihany koa ny fahalalana fototra na ny liberté fondamentale. Izany rehetrarehetra zany namoahany rehetrarehetra hevitra teo fa dia miara-manaiky ny rehetrarehetra fa tena mbola marefo tokoa ny fampianana ny demokrasia eto Madagasikara. Tsy voatery tarafina fotsiny amin'ity resaka fanehoan-kevitra ara-politika izy fa na le fahazahoan'ny olom-pirenena tsirairay avy maneho hevitra ankalalahana de tena niseho tao mihitsy hoe mbola marefo de marefo ny demokrasia eto Madagasikara. Mahatsara endrika ny firenena manoloana ny lazainy teo itsika tsy miolon'olony rery ato Madagasikara fotsiny fa mitazana atsika zao tontolo zao. Ino ny teneniko foana ombieny isaky ny fandarana zay hidirako hoe itsika tsy afaka metrany hoe ity ihany ny angle ijerevanareo avy any amin'ny firenenkafa izay eto Madagasikara zany hoe rehefa any amin'ny sehatra hitatsika fa mahatsaratsara atsika dia ampitodiantsika ty amintsika izao tontolo zao. Fa rehefa hitatsika fa zavatra mety maratsy endrika atsika de sanatry ny vava ho takonantsika na ho sakanantsika tsy jery atsika fa manara-maso ary mijery atsika izao tontolo zao ka io fampiarana ny demokrasia io dia anisan'ny mahasarotiny ny fianakaviam-be iresa-pirenena mihitsy ny fampiarana an'io anatin'ny firenena anankiray indrindra fa ny firenena zay mbola atao hoe andalam-pandrosoana tahaka atsika. Namoaka ny heviny taony rehetrarehetra ary mitaky. Anisany ao anatin'ny fitakiana hoe mitaky ny anomezana ny fahalalahana ho an'ny vahoaka malagasy rehetrarehetra ary mitaky ny fanomezana fahalalahana ho an'ny antoko-panohitra amin'ny alalan'ny fanehoan-kevitra zay no sehatra fana mandrefy ny demokrasia. Voalaza ataony hoe tokony ho fanokafana ho amin'ny aty amin'ny sehatry ny fanoherana ny hainao manjerim-pirenena na ny RNM na ny TVM eo ihany koa ny fanokafana ny kianjan'ny demokrasia zay sehatra afahana maneho hevitra ankalalahana ary voafaritra ao anatin'ny lalàna fa tsy voatery IOPF. Ny resahana mikasika ny tao ihany koa le fanitsakitsahana sy ny miverimberina ny lalam-panorenana ary tena nizingizina ary tena tonga hatrany amin'ny tena fitakiana ny fandraisana andraikitra sy fandraisana fepetra amin'ny fialan'ny mpitondra mihitsy safena satria feon'ny vahoaka ny voaka tao zany ny antony dia anisany voafaritra ao anatin'ny lalam-panorenana ihany fa fanitsakitsahana miverimberina ny lalam-panorenana dia afahana mandray an'izay fepetra afahana manoloana an'ireo mpitondra reo zay. Ohatra amin'ny ao anatin'izany zany de efa nolazaintsika ary nidradradraina teto fa raha ilay lalàna ny sata amin'ny fehiny fanoherana zay ninina olanina ny dikainy afarany teo de voamarina fa tena manitsaka tanteraka nylay 140 ao anatin'ny lalam-panorenana kanefa de nisy tompona andraikitra nandany an'iny de nitao anatin'ny fitsarana avy ny lalam-panorenana ka dia anisan'ny fitakiana nataony tao anatin'ny mpandray anjara ihany koa satria ny rafi-panjakana anankiray no eritreretina hoe mba andry iankina ny rehetrarehetra amin'izay fanarahana ny hoe fampanarahana ny lalàna mivoaka hifanaraka amin'ny lalam-panorenana nefa de niarantsika nahity reny fa dia namoaka fanapahan-kevitra fa de hoe mifanaraka amin'ny lalam-panorenana iny sata amin'ny fehiny mpanohitra iny zay hatramin'izao mbola mafisina fa de toeriny aty amin'ny sehatra ny fanoherana tanteraka ny fampiarana azy mbola miandry moa zany tsika amin'izao fotoana zao ny promulgation miandry tsika tena hivoaka marina ve ny didy fampiarana an'iny lalàna iny fa zany rehetrarehetra zany efa tsy manakana ny sehatra fanoherana manatanteraka ny takina ao anatin'ilay fehin-kevitra ny hoe anolona an'ireo mpikambana ao anatin'ny HCC ary tokony tsy ho tendrena amin'ny aty milafiny fanaovana politika mba nanany zareo tena faly ova tena tanteraka de tokony avy any amin'ny sehatry ny fitsarana zay matianina amin'izany resaka fitsarana satria nanao fiainanana tamin'izany no andrafitra ny HCC. Voakasika tao ihany koa raha mikasika ny tsy fahombiazana tamin'ny fifidianana mbola niverina ihany koa
ny resaka doublon zay tompona andraikitra tanteraka atao anatin'izany ny seni de nisy ao anatin'ny fitakina io ihany koa ny hoe fanovana tanteraka ny rafitra mandrafitra ny seni am'izao fotoana zao mba hialana am'izay mety hoendrika tsy fombiazana ihany koa satria naoelana ho aingana de hiatrika fifidianantsika tsy mametra fotoantsika eto fa nivoafatra anatin'ny lampandrena ny 2023 fa zay nataoko hoe naoelana ho aingana de hiatrika fifidianana de anisana nitrikitrika ny mpandray-anjara atao milazany hoe aoka mba tsy hiverina itsony ny tsy fahombiazana na nininana ny tsy nininana atao nandritry ny reny fikarakarana teaka orakoraka no nandraisany rehetrarehetra tena hoe ao anatiny hoe any fototra ny mampangirifiry na nanomboka tany amin'ny tsy fahombiazana fikarakarana fifidianana sy ny mbola fitoizana zany am'izao fotoana zao araka ny lazaina teo ka dia ny raharam-panjakana moa de napetraka atao tsara mihitsy ny fitakinany hoe mba sion'le resaka séparation de pouvoir mba tena tsy misy fifangarona na empiètement am'le fanatanterahana fa aloha samy andray andrakitra ara-tandrifina ny sehampitondrana rehetrarehetra ara-panjakana mba ampirindra tanteraka ny andraikitra fa tsy hanao bingo manao matso ka isalovana andraikitry ny hafa mino marimarina fa efa bebe ihany efa voalazako teo zay faniry ny sehatra koa moa eto sinjaraina fampizarana ary manampanantenatsika rehetrarehetra fa mbola iveriny eto ihany satria de mbola misy rythme ihany ty resaka fikoanando national ty ny androany moa de karazana évaluation générale nataotsika eto fa araka ny voalaza teo de hiditra amin'ny antsipriany ny am'ireo fenkevitra 10 indrindraindrindra amin'ny fanatanterahana n'izy ary mbola ifandimy miakatra eto ihany koa ireo avy any amin'ny faritra aneo an'le hevitra mikasika an'iny fikoanandony fa dia eto no anakopatanana ho an'ny piaino sy mpanaraka ny miara-manonja ary mbola manome fotoanantsika ho amin'ny manaraka tompoko fa de toiziny fandarantsika makasitraka ny mpandrindra nasionaly ny antoko tiako Madagasikara tsika rakotondrina Jean-Claude Roger izay koa dia ananana andraikitra lehibe tamin'ny faran'ny herinandro tamin'ny fandrindrana ny fikaonando nasionaly ny mpanohitra zany nataony zoma sy ny sabotsy teo teny bypass ny odina mihitsy ny mpanohitra zany nataony zoma sy ny sabotsy teo teny bypass ny odina mihitsy tamin'ny fanazavana ara-teknika ny antony nanatanterahana zany fikaonando nasionaly mpanohitra zany fanazavany ny Cordo Jean-Claude teo rehefa zay dia ny resaka ny am'ireo fitsinjarana vomera zay vomera politika vomera mikasika ny raha-panjakana sy ny resaka fitsarana ny vomera sosialy eo ihany koa ny vomera makasika ny tontolo ara-toekarena amin'ny akabeany ary nahazo ny diniky ny isam-bomera zany rehetrarehetra izany ary tena navitrika tamin'ny fandraisana anjara reo ampizaika zany nandritra zay roa andro zay ary de saika nalainy tsara ka satria de hoe ahoana zany no hitondrana ny ty raharaha ty fa de tena efa maika ny rehetra ny amin'ny hoe tena tsizy tsy mety tena aoko zay ampy zay tena efa mba be loatra zay fanaovana tsinitsinina sy tena fampanantenana pokaty sy fitondrana amin'ny lalandiso ny firenena sy ny fiainany vahoaka zay nefa ny zavatra rehetra moa dia am'fandrindrana daholo ary dia efa nety mpandrindra nasionaly rakotondrina Jean-Claude Roger ho antsika teo zay filazana zay fa efa voniny eto akaiky eto ihany koa mpandray anjara mavitrika izy tao anatin'ny fiaona nandritry ny roa andro teny bypass teo ary dia anisany ihany koa nitondra ny sosikevitra tany anatin'ny asambomera-tany nahita ny fandehan'ny raharaha sy ny zava-misy ny solombavim-bahoaka ny Madagasikara Mamy Rabendrina zay efa eto akaiky eto am'izao fotoana zao ny solombavim-bahoaka ny Madagasikara Mamy Rabendrina dia ianao ihany koa manana ny ambara betsaka satria de niaina ny zava-misy toy ireo namana rehetra toy ny fitanitsan'ny Cordo Jean-Claude azy teo ny fiatanam-poan'ny mpizaika ny fanantenan'ny mpizaika hoe ay mbola anana ho avy mamiratra ty Madagasikara ty fa mbola misy vondron'olona samijoro mikarika ny ho aviny zany firenena zany na de teo ary mifandrabiraviana hoe de efa ry zalahy-pitady sezy ireo tsika aloha tsy nitady fera-mitatany zany mihitsy ao koa ny fandrabiraviana de efa vokivoky taona fa fampizaratraika efa ny rehetra tao anatin'izany ka arabaina député Mamy Rabendrina tonga somatsara vita ndray faran'ny herinandro vita amin'ny fikaonando nasionaly tonga somatsara ndray tsika miona an'ireo mpanaraka miara-manonja manerina izao tontolo zao miaraba faniry de miaraba tsika rehetra ato amin'ny studio koa amty marainan'ny alatsinainy ity miaraba ny mpanaraka ny fandaharana rehetra
miaraba ny vahoaka malagasy rehetra naiza misy azy isika rehefa eto satria ny teknôlôjia dia efa tsy mametra ny fotoana sy ny toerana ahafahana manaraka ny fandarana sahala am'izao. Zany tokoa ny anisan'ny malaza am'izao fotoana izao zany ny nahafahantsika nanatanteraka tsakany sy andavany aniny fikaonan-doha nasionaly izay moa ny netsoditsika azy tamin'ny zoma sy asabotsy lasa teo iny. Betsaka ny zavatra azo lazaina ary ho lazaintsika eto daholo manomboka androany. Za tsy miteny hoe vitantsika androany fa manomboka androany ary misy ny fandaminana manokana mihitsy mba anehoantsika amin'ny mpanaraka satria fantatsika fa ireo vahoaka malagasy amin'ny akapobeny ireo dia naniry koa raha naniry mba handray anjara tamin'ny fikaonan-doha nasionaly iny fa noho ny antony maro samihafa elanela-tany fa indrindra tsy maintsy nanajantsika ny fepetra ny amehana ara-pahasalamana dia voafetra ho efa-jato ihany aloha ny afaka nandray anjara tamin'iny ka ho arindrantsika amin'ity herinandro ty eto amin'ny fandarana miara-manonja ny fanazavantsika amin'ny atsipriany mihitsy fitaterantsika amin'ireo vahoaka amin'ny atsipriany ny zavatra nitranga tamin'ny zomasy ny asabotsy lasa teo ampandraisitsika anjara ampandalovintsika eto arak'izay tratra ireo afaka mijoro vavolombelona mba tsy hoe isika zay efa miresaka isan'andro eto fotsiny no hitatitra ny vaovao fa mila miaina n'le izy amin'ny endrika hafa ireo tsy afaka nanatrika ny fotoana rehetra ny zomasy ny asabotsy lasa teo ny zava-dehibe aloha dia tanteraka atsakany sy andavany azo lazaina ho tsy nisy tomika teo amin'ny fandaminana sy ny fandrindrana rehetra ary ankasitrahana ny tompon'andraikitra rehetrarehetra ny fiaraha-miasany tsirairay satria teo amin'ny lafiny fandaminana teo amin'ny lafiny fandrindrana dia niara-ny sala ireo rafitra rehetrarehetra mivondrona ao anatin'ny rodobe ny mpanohitra teo amin'ny fandraisana anjara efa nylazaina teto efa tapabolana ny elo dia efa natsidika ny hoe ho tsy mialonjafy tanteraka ny fandraisana anjara tao anatin'iny fikaonan-doha-pirenena iny ary tsy antoko politika fotsiny ihany raha ohatra ka ny antoko politika no atao hoe mpanohitra amin'ny ankapobeny dia tsy ny antoko politika fotsiny ihany no natsoina anatrika fa natsoina ny fikambanana samihafa natsoina ny fiarahamonim-pirenena natsoina ny olotsotra mihitsy azy ahafahana maneho ny hevitra natsoina ihany koa natao sivana ihany koa ny faritra ny fiaviana eto Madagasikara mba tsy ho sanatry vava hoe misy itendray rehefa avy eo hoe any ao amin'ireny vohitra fotsiny io resaka io efa voalaza teo moa ny ezaka natao fa izy ity tsy zavatra hoe vao tato anatin'ny 2 volana na 3 volana fa efa hoery taona no efa nanomboka nandeha ny fifampizara-kevitra ny fanaovana tatitra tamin'ny vahoaka eran'ny Madagasikara dingana anankiray vaovao zany ny vita tamin'ny zomasy asabotsy ny faniry razafy manatany ary ananterana ho ihany fisaorana sy ny fankasitrahana ho antsika rehetrarehetra fantatra fa zay tsy afaka nanatrika tany tao amin'ny tambajotra sosialy sy ny sisa nampiasaina daholo na ahafahantsika nanaraka na ahafahanay nandray en temps réel ny fiteny frantsay mialatsiny fa tsy voazavako avy hatrany na ahafahana nandray avy hatrany teo ny eo ireny fanamariana sy soso-kevitra ary nentina tany amin'ny vaomiera tsy rairay avy zany hoe izay naharay an'ireny fanamariana avy any aminareo reny dia tonga dia izahay azo lazaina hoe afaka niditra tamin'ny vaomiera isan-karazany fa tsy mifantoka tamina vaomiera anankiray fotsiny izay mpikarakara tonga tany reny ary nahafahantsika namoaka an'ireo fehi-kevitra isam-baomiera aloha izay naravina ho fehi-kevitry ny fivoriana iray manontolo ka raha ohatra hoe anomboka andinika tsy kelikely ny fehi-kevitra tamin'izany sika hamakafaka hiady hevitra sy anazava satria fantatsika fa ninona zavatra ataotsika ny sasany keo any ambadimbadika any tonga dia efa mamadika sy manova ny fomba fijery sy ny tena zava-misy araky ny asa ny fiarovan-tenany sy ny zavatra entiny ihany nefa tsy misy mifanameloka eto ange fa filazana ny zava-misy ho fatapoko ho fatam-pirenena ho fata-bahoaka izay ny tanjotsika ary ho fanitsiana
ny lalana mba ho makany amin'ny tena fampandrosoana ilain'ny vahoaka malagasy ka hoy aho raha iresaka niny tamin'ny zoma sy sabotsy iny tsika de niengatsika aloha de niendriny niendriky le izy miforme sy ny votoatiny ny fond mazava ho azy efa ny namana teo aloha Jean-Claude Rakotondrina Roger efa niditra amin'ny atsipriany ihany tam'izay fa manohy isika ary araky ny resaka teo manohy atao anatin'ny andro vitsivitsitsika mba ho tetezana mampitatsika makany amin'ny fampiarana zay zavatra nyresahana tao mba tsy ho lasa ho resaka fotsiny le izy raha iresaka ny endriny sika de azo lazaina fa nampifandray ny malagasy tsy vaky volo nampifandray ny lafivalo rehetra nampifandray ny faritra 2 tao anatin'ny fotoana fohy iny fionana tamin'ny asabotsy alahady iny ary tao anatin'izay fifandraisana izay no nahitana sy nahatsapana hoe ay tany ambadika tany ay any ananinany manaraka akaiky an'ity raharanty vahoaka malagasy ary tena nahafahana ihany ko nahazona ny tatitry ny zava-misy tena izy any amin'ny faritra isan-karazany any ambanivohitra rehetrarehetra any nyainan'ireo olona ireo amin'ny andavanandro ary nyainany ny fomba nanantonany eny Antananarivo renivohitra tamin'iny fotoana iny nanatanterahana ny fivorina iny ny zoma sy ny asabotsy akasitrahana tokoa fa tena fandavatena tanteraka mihitsy no tsapa sy hita tamin'ireo mpandray anjara voalazantsika teo hoe samy nianto tena ngeny rehetrarehetra fa no manana ny toerana fotsiny ihany sy ny resaka fampitaovana no nataony tatia ifotony taty amin'ny foibe fa samy nianto tena nanao zay nahatongavany teo ny tsirairay avy ary ny tena anisan'ny tena nanohina faniry ohatra ny nahitako hoe misy an'ireo olona avy tany amin'ny faritra za mihitsy ny ainany ity olona avy tany amin'ny faritra niomana fotsiny izy hoe natao zay nahatongavany taty nitondra voandalana kely izy nieritreretiny hoe tonga aty vo avadika vola zay vo azo niantoka fiverenany eny atoerana sarandalana tena niainan'izany satria nisy olona nanatona reo avy any amin'ny faritra hoe nitondra hazan-drano zay somba misy afaka mividitsika samitsika ato sy ny sisa tsy moramora nge zany hoe hiala any atokantrano any amin'ny 400 kilometatra any mbola tsy azo antoka ny fandrosoana sy ny fiverenana fa any vo no le faharesen-dahatra no ilay fahitana fa ilaina lay miaona ary no lay fitiavana ny tanindrazana de nyraisina le riska hoe andetsika fa rehefa antsika tsy maintsy mahita ny vahaolana tena nanohina kosa aloha nahita sy niainana n'izany zavatra zany ary mino fa maro nitranga toy izany tamin'ny fanatanterahana ny fivorina iny zay amin'ny akapobeny ny zavatra hita maso tamin'ny fanomanana sy ny fanatanterahana tamin'ny akapobeny fa tao anatin'izay endriky ilay fivorina zay ihany koa mazava ho azy fa no lay mpandray anjara tao samy manana ny fiavinana ara-potokevitra io na ara-drafitra io na ara-pikambanana io na fiaviana ara-geografia mihitsy io de nanana endrika fiombonana anankiray nampiseho le tena mahamalagasy ndraiky io iny zavatra niainantsika tamin'ny zoma sy ny asabotsy iny ary tao anatin'ny fandaminana dia niezaka tsika hoe mba tsy hitsitokotoko ny fitoerana sy ny fomba fijery fa natambatra tanteraka tao anatin'io efitrano lehibe anankiray zay nahazaka atsika rehetrarehetra io mba isin'lay na tsy nanana endrika ofisialy nandray micro aza mpandray anjara tsirairay avy de isin'lay fifandraisana tsy kelikely tamin'ny mpifanila toerana isin'ray fifanakalozana avy hatrany ary isin'lay fifankahalalana satria io lay etsika nataontsika tamin'ny zoma sabotsy io ndray zao io lay dingana ho iateo dingana vita hatreto io ndray no hofanohitra io ndray no ho fitaovana ty résolution ty feikevitra navoaka teo io no ho fitaovana hoentintsika manohy ny asan'ny fanoherana izay andraisantsika mpanohitra ny anjara raharahantsika eo amin'ny fitantanana ny firenena ka manomboka zao farafahakeliny ireo olona niaraka tao reo zay ny ilana le fifankalalana nanomboka tamin'ny zoma sabotsy farafahakeliny ireo no fela mangaika ny rantsana
makany amin'ny faritra tsirairay avy ireo no ifampita amin'ny alalan'ny fitaovam-pifandraisana tsirairay avy amin'ny fanatanterahana anty fehikevitra ity zay amin'ny akapobe ny faniry ny azo lazaina hoe endrika hitamaso teo akoatra mbola resantsika eny atenatenany eny fa ny anisan'ny nampiobina tao ihany koa ary zay moa no antsona tao tamin'ny fanomanan'izy io dia nahitana zany fa ireo sokajin'olona be diabe zay tonga teo reo ampiondro zay mbola tsy tonga ireo lay natsotsika hoe mitovy fomba fijery tsy makasitraka ny fomba fitatahana ndraraha-pirenena amin'izao fotoana izao ireo lay mahita fa mandehany amin'ny lalana tsy tokony io izy mandehany amin'ny lalana tsy tokony izorany ny firenena makany amin'ny mba tsy tenenana hoe makany amin'ny lavaka mihitsy ary ireo lay samy resy lahatra mahita zava-misy any fotony ihany fa tena tafiditra ao anaty fahatrana lalina zay mifanohitra tanteraka amin'ny endrika voiziny sasany zay milaza fa toy ny efa paradisa kely mihitsy Madagasikara na izany na tsy zany zany efa mbola hidiratrosa amandavitrisany ireo olona tonga teo tamin'ny zomasy asabotsy ireo lay miara-mahita fa te miarendrika amin'ny firenena raha ohatra ka maro am'ireo koa anisan'ny resy lahatra maro am'ireo no mahita hoe tena miroso makany amin'ny didy jadona marinatsika maro am'ireo no mahita hoe tena miroso makany amin'ny efa tena ao anatin'ny tsy fanarahan-dalàna tanteraka mihitsy fa tsy fotsirorany tenitsika teto ary ahitana ihany koa fa haya hitoviana eran'ny Madagasikara ny fomba fijery fa tsy olombitsy toy ny filazany sasany azy no miaraka mahita hoe tsy mandeha amin'izay loniny ntsony fitantanana ny raharam-pirenena eto Madagasikara zay amin'ny akapobe angamba fa ny raha ohatra fehezina kely aloha no hoe endrika fa ny votoatiny hiditra angambontsika amin'ny tena hiditra mihitsy tsika famakafakana arak'izay faran'izay tratratsika aloha fa io moa ifanakalozana amin'ny rehetrarehetra ihany io famakafakana n'ireo fehikevitra nisy 4 ny de nolay ataoko hoe fientanam-po nolay faharesen-dahatra ny misy hevitra ny toviana misy zavatra tsy eritreretinao hipohitrany amin'ny voamera anankiray fa nipohitrany ary hitany amin'ny voamera hafa ihany koa zay ijerena hoe tena mitovy hevitra ny olona amin'ny akapobeny zay ny zavatra hitatsika ka hiditra agnampotsika zay indrindra ataontsika amin'ilay ny zavatra tsapa aloha sy tena hoe nitsongadina atao anatin'izay adevitra zay raha ohatra ka azotsika dina satria mety avesatra be ny sasany ny hafa zany tsy mora koa ny amitana ny 40 député membre Bendrina ny voalohany faharoa fahatelo angamba no editsika hevitra ngeza be ao anatin'izao fandarantsika izao de hoe nipetraka tao anatin'izay tena teboka voalohany zay tamin'ireo 40 ny amin'ny hoe tsy mahatokontsony izao fitondrany zao ny mpizaika reo solon-tenam-bahoaka ireo miaina ny zava-misy any amin'ny setra rehetrarehetra misy azy any ka napiakapeo nitaky an'izay hoe fialany ny tompona andraikitra amin'izao fotoana zao manomboka amin'ny filoham-pirenena zany ny faharoa koa de hoe ny mitaky ny fandravana zay lalam-pandroenana zay ary mieritreritra ny amin'ny hoe tokony efa isy ny fandiniana lalam-pandroenana vaovao hidirina any amin'izay republika fahadimy izay ary ny fahatelo lehibe izay fandresahan'ny mpandrindra nasionaly Jean-Claude Rakotondrina zay ny amin'ny hoe ny fihetsika nataony ny ACC zany hoe ny ACC teo aloha sy ty ACC vao tonga ity tonga de nanitsaka lalàna dia tsy mampahatokontsony ary miteraka an'izay instabilité politique zay satria ny ACC dia lay mpiandry ny lalam-pandroenana na ny gardien de la constitution kanefa dia lasa firaisana tsy kombakomba eo amin'ny mpanatanteraka ny asa zay tanterahan'ny ACC ary mamevana ny fandikan-dalàna eo anatrehany tokony ho fiarovana ny lalàna zay amma republika atsika amma firenena republikana atsika dia ny lalam-pandroenana no entina miainga ka ny mpiaro ny mpandamo mpandrindra
mpanaramaso izany am'ireo lalàna hoe mifanaraka amin'ny lalam-pandrenana ve dia ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana nomeny ny lalàna hanao izany andraikitra izany kanefa dia izany no mampiborika ny firenena amin'izao toerana misy azy zao. Reo teboka telo reo angambany aloha no iangatsika depute Mamirabenrina mety iresaka teboka hafa ihany tsika raha malalaka amin'ny fotoana fa ireo aloha zany tena anisany tena nisongadina lehibe tsy hoe tsy nisongadina ny hafa fa tena nisongadina fa tena hoe anisany voatra hoe tena mazana be le dona le ara-tsosialy mivoaka, mazana be le dona ara-ekônomika, mazana be lay dona eo amin'ny fiainana andavanandro mihitsy eo amin'le lafin'ny angovo sy ny sisa iainan'le vahoaka malagasy ary tena miverimberina moa de hoe tena tsy mbola nisy ohatr'ity nandritran'izay 80 taona zay tsy mbola niaina zavatra ohatran'izao ny firenena malagasy ary mamenatra mamoetra ary mampangoritsina mihitsy rehefa miain'ny fanazavana hoentin'ireo namana avy any amin'ny faritra sy avy any sehatra samihafa hoe izao nge ny zava-misy iainanay de misamy tanisa izy ireo zay ny azotsika namidina n'le tena ay zany tena iaina ny voaka zay le nahatonga ny solombavamboaka Madagasikara Mamirabenrina hoe mety vomera hafa ny etretina hodiniana adevitra hafa fa misy hevitra miverimberina foana zany hoe tena iaina n'le vahoaka izy ary efa tsapan'le vahoaka hoe efa tena marary azy ka everiny fa tokony handraisana fanapahan-kevitra solombavamboaka Mamirabenrina. Arak'izany ireo fehi-kevitra 9 reo rehefa tena mandinika an'ireo tsika dia mahita hoe misy lojika ifanohizan'ireo fa ny fototra tena iangany da ireo vitsivitsy voalohany anankitelo moa ny teneninao teo angamba faniry averiko vakina kely le fehi-kevitra anankitelo amoramora nyfanohizantsika ny resaka rehefa avy eo ohatra voalohany noho ny fanitsakitsahana miverimberina ny lalam-panorenana sy ny tsy fanajana ny fianianana zay nataon'ny filoham-pirenena milazany hoe hanaja sy hitandrina toy ny anak'Andriamaso lalam-panorenana sy ny lalam-panjakana de takina ny fialan'ny filohan'ny repoblika zany de antoko ny fametrahana firenena tandalana. Faharoa, ravana ny lalam-panorenana ary atomboka fandiniana ny lalam-panorenana vaovao handraisany rehetra anjara idirana amin'ny repoblika fahadimy, repoblika vaovao io zany. Fahatelo, takina ny fialan'ireo mpikambana ao amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ka soloina mpikambana vaovao ary ny mpitsara ny tokony hifidy azy ireo araka ny traikefananany mba tena aleo tena izy ireo miaraka amin'izany ihany koa dia apetraka rafi-pitsarana mahaleo tena. Reo lay teboka telo voalohany ao anatin'ilay fehi-kevitra navoaka niny fikonan-doha nasionaly iny araka ny voalazako teo hoe misy lojika anankiray mampifanohy azy ireo ary mampifandray ireo zahatra rehetrarehetra ireo. Misy zany miainga avy amina constat fahitana ny zava-misy ary mifarana any amina fitakina zany hoe miainga avy amina fijerena ny zava-misy mijery ny olana mijery ny tsy fetezany zavatra ary mitady ny vahaolana de io vahaolana io no manana endrika fitakina rehefa avy eo ny tanjona ny ametrahana le vahaolana de ny ananana firenena mandeha araka ny tokony ho izy kokoa. Ka raha miresakantsika eo voalohany hoe fanitsakitsahana miverimberana lalam-panorenana fa ny mpanara-maso rehetrarehetra ary mino sika fa na ny mpitondra fanjakana aza mahalalana io mba tsy tinanako hoe manao fanahinina io nge rehefa tena jereny io resaka fandikana lalam-panorenana io de fa tsapa mihitsy hoe atrany ampiandohana na talohan'ny fiandohana akory zany hoe talohany nandraisan'ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao ny fitondrana de efa nisy ny fiomanana efa misy ny finiavana tsy anaja ny io lalam-panorenana io hitatsika zany ary azo porofoiny zany satria mbola voatany amin'ny fanaovana ny ino ty zay fampelezan-kevitra sy ny sisa ny fampanantenana nomen'ny kandidata amin'izany zay mitondra ny firenena amin'izao fotoana izao de efa tsy vitsy ny mirona makany amin'ny tsy fanajana ny io lalam-panorenana io. Lalam-panorenana zay raha zoitsika ny tantara
ny olombelona zany hoe ny acteur izay nandrafitra azy a dia ireo zay mitondra ny fanjakana amin'izao fotoan'izao ihany karaha miteny aho hoe ilay tsy fanajana ny lalam-pandrenana ilay fanitsakitsahana miverimberina ho isika lalam-pandrenana dia vokatry ny finiavana efa nisy tao amin'ireo mpitondra ny fanjakana fia hoe nyrehetrarehetra hatramin'ny mpitondra fanjakana mahalala an'io dia tsapatsika zany rehefa somary midona tamin'ny rindrina zareo taty aoriana amin'ny fanatanterahana an'ireny fampanantenana hanitsaka lalam-pandrenana ireny dia mitady ny hevitra hafa ialana amin'izany zavatra zany tsapatsika zany tamin'ny fampanantenana ny amin'ny hoe hanafanana ny anteny mieran-doolona ka nanaovana tery vaimanta teo amin'ny fanovana ny lalàna fehizoro sy ny lalàna rehetrarehetra izay mifehan'io anteny mieran-doolona io anteny mieran-doolona zay tadidio fa androm-panjakana anisan'ny lehibe mpanao lalàna eto amin'ny tanin'ny repoblikan'i Madagasikara kanefa nikasaina anaovana tery vaimanta nikasaina nanaovana fampanantenana fampandriana adrisa ny vahoaka malagasy ny andravana azy hoe rehefa tonga amin'ny toerana dia tonga dia izany ny ravana voalohany lalàna tsy te heritreritra zany fa averiko ilay hoe nisy finiavana mihitsy tao lampanorenana zany nresantsika teto foana fa anisan'ny fototra nametrahana ny politika mpanjakana amin'ny akapobeny ary voafaritra ao anatin'io lalam-panorenana zay iainan'ny repoblika fahaefatra io nresaka fitsinjaram-pahefana ary tenenina foana le hoe tena izy effective naverinao a mba hananana n'ilay endrika tena izy angambany ilay endrika faritany izay efa nesorona nisy fotoana tamin'ny rafimpanjakana teo aloha naverinao anatin'le izy fa inona zavatra mitranga rehefa nazo fahefana zareo izay voalaza atao anatin'ny lalam-pandrenana sy ny lalàna mifehny fitsinjaram-pahefana amin'ny akapobeny ary na tonga mihitsy ny fanovana ny rafitra misy inona zavatra misy amin'izao fotoana izao hoe fomba fitenenana aty atenatenany aty fa raha tena nisy ilay finiavana hoe ny faritra zay efa tena ny fametrahana kely efa nadetsikelikely ny dinga ny fametrahana ny olom-boafidy tany amin'ny faritra tamin'ny alalan'ny fisin'ny filakevi-paritra izay amintsika miteny zao nge raha misy ny tena fampiarana ny didy jadona dia ny anivon'ny faritra zay indrindra tsy misy tsony zany fahefana fidy zany ny anivon'ny faritra fa tonga dia tikano tsy tikano fahefana mpanatanteraka no tendreny ny filohan'ny repoblika mivantana tamin'ny alalany fahefana nomena azy any amin'ny fiterena fotsiny natao hoe gouvernora dia lasa satria izy no manao compte rendu ahoana mihitsy moa no ahafahantsika aminazy voaja ilay fotom-pisainana politika napetraka amin'ny endriky ny fitsinjaram-pahefana voalazany lalam-pandrenana tsy voaja ary loza dia voamaika voatosika mivoaka ivelany voalazany lalam-pandrenana mihitsy fitantanana andreny faritra reny ka amin'izao fotoana izao tsy misy afa-tsy ny communina nge sisy ny communina sisany mba manana kely endrika hoe vondrom-paritra hitsinjaram-pahefana fa ny mahamahiny fitondram-panjakana dia rehefa communina tsy mifanaraka amin'ny eritreriny rehefa olom-boafidy tsy mifanaraka amin'ny fotom-pisainan'ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao dia ilana vanina ary communina tsy nahavitana fifidianana fa mila averina roa taona sy tapany aty aoriana mbola tsy vita aminay zany faniry finiavana mihitsy anitsakitsaka ny lalàna ary tafiditra ao anatin'ilay hoe miverimberina toy izany le izy ary lay fanovana nentina teo amin'ny lalàna amin'ny fe vondrom-paritra hitsinjaram-pahefana farany teo dia mbola manapirofo indray mandeha an'izany finiavana tsy anaja ny lalam-panorenana finiavana tsy anaja lalàna fehizoro sy ny lalàna velona rehetrarehetra fitantanana lalam-panjakana izany anisany manapirofo an'ilay voalazy zany hoe miverimberina fanitsakitsahana miverimberina lalam-panorenana efa miresaka rafim-panjakana ihany tsika efa miresaka fanitsahana lalàna ihany tsika vao ny ainatsika voaingana ary mbola iainantsika amin'izao fotoana izao ny tery vaimanta ny amin'ny fanoloana reo lehibe pokotany any fotony any marina fa tsy vondrom-paritra hitsinjaram-pahefana ny fokotany
fa subdivision administrative zay no mahalaza azy any anaty lalàna any fa misy ny fepetra sy ny fitsipika apetraky ny lalàna sy didim-panjakana ny amin'ny fametrahana sy fanendrena fifidianana sy tena mpanjakana eny anivon'ny distrika sy ny siseny ny amin'ny fanovana amin'ny endriny teryvaimanta an'ireny lehibe pokotany reny mbola endrika anankiray ahitantsika ny finiavana tsy hanaja ny lalàna ihany koa fa miendrika hafa ilay voaresantsika teo mbola veritsika fa toy ny lalam-panorenana iainana amin'izao fotoana izao ny fitondrana ny mpitondra misy nefa satria tsy tiany zareo ny ampiatra azy rehefa hitany aty taratra ao anatin'le izy le mpitondra amin'izao fotoana izao mihitsy no miny tsy hanaja n'le lalàna dia hovain'le izy dia eo tsika mbola miady hevitra hatramin'izao fotoana izao ary toy izy atsika